manasa antsika azo toerana. Manana ny didiny tokony tandremantsika ny tompo, ary manana ny fitsipika tokony arahantsika. Eno tsika mpanajana ny tena nambaran'Andriamanitra ny sitrapony amintsika. Maintenant, frères et sœurs, nous allons écouter et recueillir la parole de Dieu qui annonce sa volonté. Et Jésus a dit, heureux sont les pauvres de cœur, car les royaumes des cieux sont à eux. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Heureux sont le cœur pur, car ils verront Dieu. Sambatra ny malahelo am-panahy fahaizony azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ny oro fahaizony am-pifaliana. Sambatra ny malemy fanahy fahaizony andova amin'ny tany. Sambatra nona sy mangeteta ny fahamarinana fahaizony vokisana. Sambatra ny miantra fahaizony antrana. Sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Ary sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Heureux sont qui œuvrent pour la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Sambatra ny maitsi lalana izay mandeha araka lalàna Jehova. Sambatra izay mitandrina tenin'ny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany tsika. Ndeha isika hifona eo anatrehany anaraka izao vavaka izao. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, nous nous sommes égarés loin de tes sentiers comme des brebis perdues. Nous avons cédé aux caprices de nos cœurs. Nous avons transgressé ta sainte loi. Nous avons négligé tant de choses que nous aurions dû faire et nous avons fait celles que nous ne devions pas le faire. Misaoranao zay tompony amin'ny teninao zay te hizara fahasambarana aminay. Indrisany efa tompo. Na nitahaka ny ondro very zahay. Ny tsy tokony nataonay ny nataonay. Ny tokony nataonay tsy vitanay. Na tamin'ny fiteny, na tamin'ny eritreritry, na tamin'ny natao. Sasao madio zay efa kely kardiovo ny fonay mba afampahotana. Tsy marina zahay. Tsy madio zahay. Tsy masina izahay. Ka mba enoana ny vavaka mangina sandratra ififonana eo anatrehanao. Noho ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Amen.
Maintenant, nous allons recevoir le pardon de nos péchés que Dieu nous accorde. Nitsangana ndray ny teny soamafaly fa mafany fahotantsika ny tompo. Le Seigneur dit, venez à moi, vous qui peinez sous le poids des fardeaux, moi je vous donnerai le repos. Sois sans crainte. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Vos péchés vous sont pardonnés par son saint nom. Fitiavana mandrakizay ny tiavaka anao, ary zany nampaharetako famindram-po anao. No zany ravina dia voavela sy voafavako ny fahotantsika noho ny anaran'i Kristy Tompo, samy amidiran'ny Tompo isika. Voninahitra amin'ny avo indrindra, o Andriamanitra. Petraka amin'ny fifaliana isika no zany famelan-keloka zany, iomana raha teo amin'ny liturjiany tenin'Andriamanitra. Irany tanketsa. Tamatama ela be ohatran'izy zareo fa tokony efa miomana mialoha, raha va zareo no mihira dia taraiky be foana. Tokony ahitsy kely le taniketa fa tsy mety nataony zareo.
Izao dia toka eo amin'ny fotoana handrenesana ny soratra masina isika izao. Izany dia araka izay hita ao amin'ny Joba 1:20. Resintsika manomboka amin'ny andininy 7:20 ka hatramin'ny andininy 20. Joba 1:20, andininy 7:20 hatramin'ny andininy 20. Vaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesoa. Raha hampanatrihinao azy ny fonao ary atantinao aminy ny tananao ka misy heloka io an-tananao dia ary io lavitra izany ary aza vela hisy ratsy toetra ao andenao dia hahazo hanantratavanao tsy misy tsiny ianao ka ijoro tsara ary tsy atahotra fa ho adininao ny fahorianao toy ny rano efa nandalo no hatsiarovanao azy ary amirapiritra lavitra noho ny tatavovonana ny andronao na dia sindra manjombona azy dia ho tonga tahaka ny maraina. Atoky ianao satria misy fanantenana. Eny, hijery manodidina ianao ka handry tsy amin'ny ahy dia ho tafandry ianao ka tsy hisy anetetra. Ary maro no ila sitraka aminao fa ny mason'ny ratsy fanahy kosa ho paina ka ho very avokoa ny fiarovana azy ary ny fialana eny ihany no hany sisa azo ny antenaina. Tizatsika amin'ny famakiana ny teny soratra masina. Zany dia hitantsika ao Petera voalohany 1:20 andininy 7:20 ka hatramin'ny 1:20. Petera voalohany 1:20 andininy 2 ka hatramin'ny 1:20. Petera voalohany 1:20 andininy 7:20 ka hatramin'ny 1:20. Zany dia milaza ny famporisihana hitondra-tena tena mifanaraka amin'ny filazantsara. Ary raha ilay tsy mizahatavan'olona
fa mitsara araka ny asan'izay rehetra no antsonareo hoe ray dia mitondra tena amin'ny fahatahorana mandritry ny andro ny fiavianareo ety, fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondrantena adala izay azonareo tamin'ny entin-drazana, fa ny rasoan'i Kristy toy ny rany zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina, izay fantatra raha teo fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao, fa efa naseho tamin'izao andro farany izao no ny aminareo, izay mino an'Andriamanitra amin'ny alalany dia ilay nanangana azy tamin'ny maty ka nanome voninahitra azy mba hiorenan'ny finoanareo sy ny fanantenanareo amin'Andriamanitra. Filazany tsara araka ny Jaona toko 7 atomboka ny 9:40 ka hatramin'ny 20. Jaona toko 7 atomboka amin'ny 9:40 ka hatramin'ny 20. Rehefa hita izany dia hovakitsika eo am-pitsanganana. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naneraka ny zanany amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy ho elohana, fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka rahateo satria tsy nino ny anaran'ny zanaka ilay tokan'Andriamanitra izy. Ary izao no fanamelohana, fa tonga amin'izao tontolo izao no mazava, nefa aleon'ny olona maizina toy izay mazava satria ratsy ny asany. Fa izay rehetra manao ratsy dia makahala amin'ny mazava sady tsy manatona amin'ny mazava, fa ndrao hita miariary ny asany. Fa izay manao marina kosa dia manatona amin'ny mazava mba haseho ny asany, fa atao amin'Andriamanitra izany. Ray masina mana masinany amin'ny fahamarinana, teninao foana. Bavaka antsika tompoko, tompo tsaro, tonga ankehitriny ny fotoana hitenenanao aminay. Gataka ny fanahy masina anadio ny fonay ao sy ny sainao sy ny tena ny iray manontolo, azahoana mandray an'izany teny fiainana izany. Azahoana indray miavao ary makatoa ny teninao. Mankataka ary izay tompo fanahy masina ho an'ny mpanomponao izay tondra ny teninao dia tenin'i Kristy. Ary koa anay vahoaka n'Andriamanitra rehetra koa azahoana tokoa makatoa an'izany teninao izany ka tsy hiala ambainy eto izay. Anaran'i Kristy tompo no ankatahana izany. Amen. Aminao rehetra ny fahasoavan'i Jesoa Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny fampiraisanay avy amin'ny fanahy masina. Jaona toko 7. Jaona toko 7. Notre sermon d'aujourd'hui se trouve dans le chapitre 3 de l'évangile de Jean. Jaona toko 7 fatatsika amin'ny hoe tantaran'i Nikodemosy sy Jesoa Kristy.
ny zavatra namaiky ny Nicodémos zay mpampianatra ngezalahy dia ny momba ny fampianarana sy ny fahagagana nataon'i Jesosy, ny fampianarana sy ny famantarana. Dia izy hoe tsy misy olona mahay mampianatra oatra anao, tsy misy olona mahay manao famantarana oatra anao raha tsy avy amin'Andriamanitra. Dia mba nandokan'i Jesosy izy hiady hevitra amin'ny mampampianatra, eritreretra hoe ady hevitra akademika neritreretina, fa natodika amin'ny Jesosy amin'ny tena foto-javatra izy, natodika Jesosy amin'ny tena zavatra tokony ilaina izy. Dia ny hoe ahoana no hidiranao ana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zay zany zay zany ny zavatra nambaran'i Jesosy aminy. Ary zay ny tena zava-dehibe, tsy mahazo miditra na mahita ny fanjakan'Andriamanitra ny olona raha tsy hateraka indray. Dia nanomboka ny ady hevitra tamin'izy Nicodémos dia tsy araka Nicodémos ndikany hoe fahaterahana indray. Dia ity perikopa ny vakina teo tia dia famaranana le ady hevitra. Tsy Jesosy tsony no miteny, tsy Nicodémos, fa ile mpanoratra. Le mpanoratra zany no manao famaranan-teny. Ka famaranan-teny le mpanoratra momba ny ady hevitra Jesosy sy Nicodémos io le nivakina teo amin'ny 420 hatramin'ny 120. Zay zany ny toerana misy anio nivakitsika io. Hoe ahoana ny diranao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zavatra roa ihany no amezatsika ny tenenin'ny Jesosy, ny tenenin'le mpanoratra momba ny tenin'i Jesosy sy Nicodémos. Ny zavatra voalohany dia ny hoe mino. Ao amin'ny filazantsarany Jaona dia tsy misy teny hoe finoana fa mino no ao. Misy dikany zany rehefa avy eo. Ny zavatra faharoa zany ny tenenin'i Jesosy izay nanaova ny mpanoratra fanamariana dia ny fanaovana ny marina, fanatonana ny mazava. Ireo zavatra anankiroa ireo no resantsika amin'izao anio izao. Ny 120 no efa fantatsika loatra le teny, ahoana ho sisa? Eo zany le hoe Andriamanitra tia an'izao tontolo izao, na mainty na fotsy, na mahantra na manan-karena, na mivavaka na tsy mivavaka, izy dia mamporotsika ranon'orana amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Eo zany dia mitovy isika rehetra ao amin'izao tontolo izao ity. Ny tapany faharoa koa mbola mitovy ny fahenony Andriamanitra ny fitiavana io, izay hitantsika eo aloha hoe ny zanak'olona tsy maintsy asandritra amin'ny azo fijaliana. Zay ny dikany hoe ny famaky milaza fa nisy zavatra teo aloha. Ainsi zany ny tokony eo raha teny frantsay zany, dia nomeny ny zanany lahy tokana, zay tokana zay tsy ananampiry sady Andriamanitra mitovy aminy nomeny. Io zany mbola nomeny izao tontolo izao koa. Io zany mbola mitovy. Nomeny izao tontolo izao koa le zanany io. Ny fanehoan'Andriamanitra ny fitiavana izao tontolo izao dia itsika rehetra, ny olona rehetra, ny ninona finoana tian'Andriamanitra, na boudisme na musulman na fiangonandrazana na fivavahan-drazana na inona, mitovy aloha. Dia nomenany Jesosy daholo ny olona rehetra maty ho antsika io Jesosy nizy na ny mahafantatra azy na tsy mahafantatra azy. Fa manomboka amin'ny tapany fahatelo no tsy mitovy. Ahoana ho sisa? Mba misy teny hoe mino zany mampiavaka eo. Teny hoe mino. Io zany ny teny hoe mino amin'ny Jaona zany ambony be, satria ny teny hoe mino dia manaraka, mitoetra, mahalala, mijery, mahita, miombona, miray. Zany hoe teny maro lafo zany ny teny hoe mino amin'ny Jaona, fa tsy hoe mahafatapatitra fotsiny
fa tsy hoe mandeha mpiangonina fotsiny, tsy zay le mino eto. Ka io mino io amin'ny jauna io no eo amin'izay misy manavaka, misy ny very, misy ny tsy very. Ny toeranao manoloana n'le teny hoe mino an' Jesosy no mahavery na tsy mahavery anao. Izao tontolo izao tian'Andriamanitra, izao tontolo izao nomeny ny zanany, fa misy very, misy tsy very. Ny toerana misy anao manoloana n'io Jesosy Kristy no mahatonga anao very na tsy very. Ary zay le resahana ito mba tsy ho very izy rehetra mino azy fiainana mandrakizay. Eo amin'izay vao tsy mitovy aiza ho aiza ianao raha hoarina amin'ny Jesosy Kristy, ny toerana misy anao hoarina amin'ny Kristy no mahatonga anao very. Fa tsy Kristy kory manary anao na izao tontolo izao manosika ianao, fa ianao no nametraka ny tenanao hoe aiza ho aiza ianao. Le chapitre 3 de Jean parle de la conversation entre Nicodème et Jésus. Nicodème s'attache à son enseignement, au miracle, aux signes que Jésus a fait. Mais Jésus, lui, il a parlé l'essentiel. L'essentiel, c'est comment entrer dans le royaume de Dieu. Nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu et sans le voir s'il n'est né de nouveau. C'est pourquoi Jésus parle à Nicodème l'essentiel ici sur la terre aussi. Donc nous allons parler des choses, de croire et faire la vérité. Pour entrer dans le royaume des cieux ou le royaume de Dieu, il faut croire en Jésus et il faut faire la vérité. Le mot croire est mis. Ce n'est pas un simple mot pour Jean. Ça, c'est ce qu'on appelle croire johannique. Croire, c'est suivre. Croire, c'est connaître. Croire, c'est unir. Croire, c'est comprendre. Croire, c'est voir. Croire, c'est rester et demeurer en Christ. Ce n'est pas un simple mot. Ce n'est pas une simple croyance. Et c'est ta position par rapport à ce croire. Et là est ta position par rapport à la perdition. C'est pourquoi il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que ceux qui croient en lui ne périssent point. Il a donné à nous tous, que nous soient pauvres ou riches, noirs ou blancs, jaunes, etc. Ceux qui sont à l'église ou en dehors de l'église, dans notre religion, Dieu nous aime tous. Et il a donné son Fils unique à tous, au monde, sans exception. Mais il y a ceux qui vont à la perdition et ceux qui vont à la vie. C'est le croire qui nous sépare. C'est ta position par rapport au mot croire. Là est ta position par rapport à la perdition. Seulement ceux qui croient en Jésus seront sauvés. Pas tous. Mais Dieu aime tout le monde. Il nous aime tous. Il ne fait pas d'exception. Mais c'est toi qui as s'y positionné par rapport au croix du Fils. C'est toi qui es tort, mais pas lui. Il a donné. Jésus a déjà fait sa mission. Mais c'est toi qui s'es positionné contre lui. Les minuit zany no mampiavaka atsika rehetra. Ary tsy hoe minomino fahatany. Fa mamitamiteny-tsika ao anatin'io ve isika. Ny andininy fafitambin'ny folo. Andriamanitra hoe tsy naneraka ny zanaka amin'izao tontolo izao, anameloka izao tontolo izao. Dia ny andininy fahavalambin'ny folo manko vakitsika dia ahoana ho sisy. Izay mino azy dia tsy hoe aloha. Fa izay tsy mino kosa dia zay le izy. Ny mission Jesosy Kristy tsy handeha hanameloka hozy izy. Handeha hamonjy. Fa ianao mila mahanao safidy.
maka toerana manoloana n'le hoe mino eno manavaka le izy zay mino azy izy dia maninona tsy ho eloha fa zay tsy mino azy a tsy misy manameloka fa hainao efa nanameloka ny tenanao satria tsy nino ny zanaka lahatokan'Andriamanitra ianao ihany nahatonga an'izany fa tsisy olona nanosika anao kory ny tsy finoana dia fahotana mahafaty amin'ny jaune. Dieu n'a pas envoyé son fils pour condamner le monde mais pour sauver le monde. Mais ça c'est ta position qui fait défaut, Ceux qui croient en lui, ils ne périssent point. Mais ceux qui ne croient pas en lui est déjà condamné avant même d'être jugé. Ary zay le ty ambony tany tsy misy fitsarana atao aminao kory fa ianao no nametraka ny toeranao miala amin'le teny hoe milo dia ianao ihany ty zany safidy zany tsy misy olona mankao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ho Jesosy fa mitaka ny zavatra io ny voalohany dia milo ny faharoa ny manao ny marina na manatona ny mazava arakaraka ny safidinao zany no avery anao fa aza ilika amin'ny olona na amin'ny hafa na ny fiangonana na ny sampana na ny pastera na ny inona dia tsy tamana fa ianao mihitsy ny mila maka ny toeranao. Croire en Jésus, ce n'est pas une chose simple. C'est mourir avec Jésus, être avec Jésus, suivre Jésus, connaître Jésus, demeurer en Christ. Mais la deuxième chose, c'est la vérité. La vérité. Et la vérité aussi, c'est Jésus. Il parle, je suis le chemin, la vérité et la vie. Faire œuvrer pour la vérité, c'est s'approcher de la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière. La lumière est venue dans ce monde, mais le monde n'a pas reçu la lumière. Ceux qui l'ont reçu, il a donné une autorité, une puissance d'être le Fils de Dieu. Le mazava io atao hoe Jesosy Kristy io natao hoe le marina mila manao ny marina ianao na manatona Jesosy Kristy io mazava io izy Jaona toko voalohany amin'ny manomboka amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo sy ny andininy fahaenina ndao jerentsika ny Jaona toko voalohany manko efa niresaka an'io izy Jaona toko voalohany ny andininy fahasivy hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo vakitsika tao amin'ny tena mazava zay mahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo zao. Teo amin'izao tontolo zao izy ary izy nanaovana izao tontolo zao nefa izao tontolo zao tsy nahalala azy zay le hoe tsy mino azy. Le monde ne l'a point connu. Tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Il est venu chez soi mais son chez soi ne l'a pas reçu. Satria tonga tany amin'ny jiosy izy fa ny jiosy tsy nandray azy. Ny andininy faharoa ambin'ny folo ahoana ho sisy rehefa mandray azy ianao dia manana hery fahefana anarina ho tonga zanak'Andriamanitra fa ianao tsy mety nanatona n'le mazava. Ary zay mahatonga anao voaheloka ary koa zany misy position zany tsy maintsy raisinao. Ceux qui ont reçu la lumière, il a donné l'autorité, nom et puissance d'être fils de Dieu. Et ils ne sont plus nés de la volonté humaine, du sang, mais de la volonté de Dieu. Ça, c'est la condamnation. Parce que vous n'avez pas reçu la lumière. Ceci est écrit dans le verset 19 de Jean 3. Vakitsika ny andininy fahasivy ambin'ny folo ahoana ho sisy ary zao ny fanamelohana Jaona toko fahatelo andininy fahasivy ambin'ny folo vakitsika ary zao ny fanamelohana fa tonga tamin'izao tontolo zao ny mazava fa alen'ny olona ny maizina toy izay mazava satria ratsy ny mazava. Matoa ianao tsy manatona ny mazava ozy izy
satria ratsy ny asanao, asa tsy marina ny asanao. Ary zay le fanameloana, le positionnao par rapport am'le mazava no mahatonga anao voaheloka, Ary ny kristianina indraindray dia tahaka ny olona mandeha amin'ny masoandro. Raha mandeha amin'ny masoandro ianao amin'ny maraina, lava safony tandindonao, dia maraina vao miposaka iny, lava be le tandindonao, zay le ianao le vonanray, le ianao mbola tsy nandray ny tompo, lava be le aiziny, lava le maloka. Fa arakaraka nandehana ny masoandro ambolo anao no maninona ny aloka ao, miafoy ary kely sisy, tsy hoe lasa anjely akory ianao, ary zay mahatonga misy aloka kely aminy eo. Ka ianao tokony se positionné eo, fa raha mandingina ianao ka miankandrefa ny masoandro io, maninona indray le aloka ao? Besika ny kristianina tahaka an'izany. Niala tamin'ny maizina, mandeha ao amin'ny mazava, kely sisa le aloka, faalery fa mazava. Rehefa mitombo ny taona, misy ny olana sy ny sisa, maninona izy? Lasa mivaro lavony ray izy. Tsy arakaraka ny tomboan'ny taonany, ny tomboan'ny fahasoavana sy ny fahazavana ao anatiny, fa miareraka ndray izy tonga amin'ny fiteny bebolo hoe ny alika miverina amin'ny nalohany, ary ny kisoa efa ny sasana miverina misy potaka ndray. Zay ny sary ny fiainana olona sasana, miverina mialava, ary le aizina faharoa mialava io miafara amin'inona? Ahoana ny andro e? Miafara amin'ny tena aizina dia tratra ao ianao, satria ho aninona ny andro? Ho alina ny andro, dia mifangaro ao le aloka ao sy le fahamezina. Quand nous marchons comme on marche devant le soleil. Les matins, il y a des traînées d'ombre très longues. Après, au zénith ou à midi, on a des ombres, des petites ombres là. Là, tu deviendras clair au soleil. Mais attention, le soir arrive. Là, l'ombre se rallonge encore. Et il faut faire attention parce que les ténèbres vont arriver. Ary zay zany le hoe mila manao ny marina ianao. Ary zay no mahatonga azy mankala ny mazava ozy izy. Andinin'ny faharoapolo no vakitsika. Ahoana sisy? Fa izay rehetra dia mankala ny mazava, ary tsy manatona ny mazava fandao hitany mariage. Zay le izy. Ceux qui font le mal et la lumière. Et elle n'approche pas la lumière. De peur que ses œuvres soient vues par la lumière. Misy zavatra fenao mataonao tsy mety manatona, mataonao tsy mety miroso. Misy zavatra nafeninao ao, ary zay mahatonga anao tsy mety manatona ny mazava. Aleo zany miakaka sisiny sy ny takan'izany. Ny andinin'ny faha 120 vakitsika. Fa izay manao ny marina kosa no manatona ny mazava, mba haseho ny asany fa atao amin'Andriamanitra. Ceux qui font la vérité ou œuvrent pour la vérité s'approchent de la lumière pour que ces œuvres soient vues par Dieu. Parce qu'on fait ça pour Dieu. Ary zay zany le famaranana nataon'le mpanoratra tia amin'ny tantara Nicodemus diso. Ny mino anankiray. Eza hoe zany toerana misy anao am'le hoe mino an'i Kristy fa tsy zavatra tsotra akory zany. Io safidinao io no ahavery anao. Eza hoe zany misy anao misy an'le mazava sy misy an'le marina. Fa zay toerana petrahanao manaola ny marina sy ny mazava no ahavery anao na avonjy anao. Ianao ihany no manari-teny. Misy karazana zava-maniry ohatrany tsy asisa le izy fa kelikely kokoa. Rehefa tsongonao amin'antoandro izy dia maninona? Very daholo izy mipitika. Ohatr'izay ny sarinao raha vao tsy mitandro. Ohatr'izay le sary. Ka amin'ny andron'izao miantso anao ny tompo. Mba tena ino azo marina. Ary tena ndray azo marina. Ary andray le mazava ka hanao ny marina. Tsy misaraka ny mino an'i Jesosy Kristy sy manao ny marina. Il faut jamais séparer le fait de croire en Jésus
et faire la vérité, la justice. On ne peut pas séparer les deux là. Nul n'entre au royaume des cieux s'il ne fait pas la volonté de Dieu. C'est croire en Jésus et faire l'œuvre de Jésus qui est la lumière, la vérité, le chemin. Ainsi soit-il. Amen.
miombana hivavaka isika ry havana dia raha sy misaotra anao izay ry Andriamanitra fitiavana, dia Andriamanitra feno fahatsarana rehetra. Misaotra anao izay fa ny fitiavanao tokoa dia mialoha mandrakariva ny fitiavana ianao. Ianao ilay Andriamanitra tsy mba mizatavan'olona fa tiany olona rehetra ianao ary tsy mba mijery sarangana mari-pahaizana. Ankehitriny Tompo dia ao anaty fibanjinana ny lohahevitra izay manao hoe manantenana Andriamanitra. Mananteny izay ny hiditra amin'ny fanjakanao kanefa toa tsy mahay kory na dia mity anao Andriamanitra ary. Toy ny olona te handray karama nefa tsy te hiasa. Tsy mba mahay mamaly fity ary ataonay ahoana tokoa moa Tompo ny mamaly fity anao. Afa-tsy ny finoana fa ny hoana fa ianao Jesosy Kristy ilay nomenanay, ilay sarobidy indrindra no afaka hamonjy anay amin'izao fahaverezana izao. Ianao ilay Andriamanitra fitiavana, manatsotra mandrakariva ny tananao aminay. Eny mbola miala nenina ianao mandraka ankehitriny satria tsy tianao hisy ho very na dia ray azy. Mitaky finoana aminay ianao, ilay fitiavana ny olona rehetra, fitiavana anao Andriamanitra, fanekena ny famonjena izay viavitanao, ilay famelan-keloka afaka hanadio anay sy hanafaka anay ao anatin'ny aizana. Indrisy Tompo, ataonay ahoana ny fahay. Ianao Andriamanitra, ianao fanahy masina no irianay taridalana anay, mba aizanay mandray ny safidy eo amin'ny fiainanay, mba hipetrahanay eo amin'ilay marika dia amin'ny mazanaka ao Andriamanitra anay. Mangataka izay Jesosy, ilay fanahy ny fahazavan-tsaina, anazavan'ny sainay hoe aiza tokoa moa ny toerana misy anay ankehitriny, aiza ho aiza ao amin'ny fanjakanao Andriamanitra. Mbola ety ivelany ve? Ao anatin'ny fanamelohana ve? Jesosy, omeo anay ny fanahy ny fahamarinana, azahoanay manao ny marina mandrakariva, hataterahanay sitraponao Andriamanitra, tsy ho amin'ny fahendren'olombelona tahaka izay nataon'ny Nikodemosy, fa fahamarinana vokatry ny fahatahorana anao Andriamanitra no andeha hiainanay sy hivelomanay. Ianao Jesosy Kristy ilay fahazavana izay efa nomena ho an'izao tontolo izao. Kanefa indrisy Tompo, dia mbola mialangalana ihany izahay, tsy mety mandray marina ny tena fahazavana. Variana mbola milona ao anatin'ny aizana, tsy mahafoy ny filan'izao tontolo izao. Ampianaro izay Jesosy, ampianaro izay fanahy masina, ay andray ny safidy tsara ary aoka ho eny dia eny, fa tsy rehefa eny dia mivadika ho tsia indray arakaraka ny vanim-potoana sy ny zava-misy, fa aoka hatoky anao izay Jesosy, fa ianao ilay sarobidy izay nomenanay, ka aoka koa izay mba hay amin'ny sarobidy indrindra ty anatinay. Voalaza fa sarobidy aminay ny fotoana, ary izany indrindra ndraindray tsy hahafozanay hanome fotoana anao Andriamanitra isaky ny alahady tahaka izao. Sarobidy ny aina, ary maminay loatra ny ainay ka ndraindray andavanay ny anaranao. Hifonanay aminao izany Jesosy, fa ankehitriny hanoloranay ny tenanay, dia ianao fanahy masina no irianay hitaridalana anay ho amin'ny tsara mandrakariva. Ianao fanahy masina no hampianatra anay ny marina, ianao fanahy masina no hanazava ny sainay, hahatanterahanay ny setraponao Andriamanitra. Dia mankasitraka indrindra Tompo, fa ianao tokoa no mahay mampitombo ny finoana ty anatinay, ary indreto izahay vonona anaraka anao ho amin'ny fahazavana, anao ny asanao, satria izany no mariky fa mino anao izahay. Ankehitriny ary izay Jesosy, dia mivavaka ho an'ny fiainam-pananay tsirairay avy, mba haritra amin'ny finoana ka tsy ho levina, tsy ho levon'ny fotoana, tsy ho levon'ny zava-misy, fa tena saijoro vavolombelona ny aminao Jesosy Kristy Tompo. Vavaka izay ho an'ny fiangonanao mba tena hijoro ho andro ny firenena amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao. Vavaka ho an'ny FFKM izahay, izay antsoina mandrakariva mba hanao fampihavanana, hitondra fahazavan-tsaina, hitondra vahaolana, dia aoka ianao Andriamanitra no hiteny ao anatin'izy ireny, mba tena ho marina tokoa ny fiangonanao. Dia matoky izay Jesosy,
fa ampitoetra ny fahazavanao eto amin'ity firenena ity ianao, ampanjaka ny fahamarinanao eto amin'ity firenena ity ianao. Vavak'izay Jesosy ho an'ireo olona marobe izay tratra ny tondra-drano ao anatin'ny orambe, tsy amin'ny fotoana tsy ampoizina akory, dia tratry ny fahafatesany, rakotry ny aiziny. Vavaka ho azy ireny izay Jesosy. Ampianaro izay mba hiambina mandraikariva ao anatin'izao fiandrasana amin'ny fiavianao izao indray. Ampianaro izay ahatoky hatramin'ny fahafatesany. Vavak'izay Jesosy ho an'ireo izay tratran'ny tondra-drano ihany koa any amin'ny firenena ny ivelany any. Marobe izy ireny. Ianao Andriamanitra no amindra fo amela heloka, mahatoky izay fa ianao ilay Andriamanitra tsy mba manavaka tokoa, dia tian'ny olona rehetra ianao, ka amindra fo amela heloka ianao. Vavak'izay Jesosy ho an'ireo izay na tsy ary fahasoavana ka manome manolo tena ho anao Andriamanitra. Dia vavaka ho an'ireny tokantrano ireny izay Jesosy. Mivavak'izay ho an'ny isambatan'olona mba homenao hery tanjaka fahasalamana. Efa hita zao fa misy aretina vaovao indray mitranga eto amin'ny firenenay ho an'ny zaza madinika. Napetraka feny eo am-pelantananao Jesosy, ny zaza izay tianao, tsy foinao, ianao Andriamanitra hikarakara azy ireny. Mahatoky izay Jesosy fa eo ambany fahasoavanao izahay rehetra izao. Ary valianao vavaka isak'izay miantso ny anaranao, satria Andriamanitra mahatoky ianao, Andriamanitra velona ianao, Andriamanitra tsy mba mandao, fa Andriamanitra mora azo indrindra amin'ny fotoana rehetra. Vavak'izay ho an'izao fiangonana izao, eo ny ezaka maro samihafa, ianao Andriamanitra no anome hery, mba tsy ho ezaka avy amin'ny olombelona, fa hita mariary, fa noho ianao Andriamanitra, dia ho voninahitry ny anaranao rery any ny asa vita eto amin'izao fiangonana izao. Maro ny tiana haingan-tany aminao Jesosy, ianao mahalala ny hevitra hiverana ny tsirairay, ny amin'ny antony anatonany ianao ankehitriny, ianao Andriamanitra mindra fo, ianao Andriamanitra amaly vavaka, dia misaotra indrindra Jesosy, fa amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay fitiavana nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia hitsangantsika ry havana, anambara ny fanekempinontsika ionaitrehan'ny Tompo, fanekempinoana apôstôlika no andeha iombonantsika. Mino an'Andriamanitra ray sy tompo anao lanitra sy ny tany ao, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijara napaka am-Ponto-Pilato, nombona tamin'ny azo fijaliana, maty ka nalevo, nentina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo kavan'Andriamanitra ray sy tompo, avy any aviany tsara mivelona sy ny maty. Mino ny fanahy masina, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiombonan'ny olona masina, famelan-kely, fitsanganany tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Azo toerana. Maintenant, nous allons accueillir c'est les deux familles qui vont présenter leurs enfants nouveau-nés pour recevoir la bénédiction de notre Seigneur. Hiditra amin'ny fanloran-jaza isika vala amin'ny valopolo amin'ny fitonjato no manantsika, dia fivaliana antsika mandray reto zaza terika reto eto tanin'Andriamanitra ny amin'ny iray aman-dreniny izay manolotra azy ankehitriny. Zazakely Rakoto Malala no tahina faranitra, zanak'i Rakoto Malala Christian sy Rasonirina Finaritra. Zazakely Ravelonjatovo Avintso Anael, mihin'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny Ravelonjatovo anjarany ana Roland sy Randena Risoa Ifalintso fiononana. Hiatrika ny alitara masina izy ireo.
fifaliana ho antsika ny miara misaotra ny tompo, mangataka ny fitahian'ny tompo, miombona amin'irety fianakaviana rehetra izay manolotra ny zaza eny an-tenantsika ankehitriny. Hoy ny soratra masina fa ianao nampivoaka avy tao ankibo, nankinina taminao hatrao am-boka hatra nankibon-dreniko dia Andriamanitra ianao. Rehefa tapitra ny andro fidiovana araka ny an'i Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerusalema izy mba ho atolotra ho amin'ny tompo. Eny, atolotra ho an'i Jehovah izy. Eny, amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Amen. Ivavaka isika. Misaotranao izay tompo ny fanorany reto ray aman-dreny reto ny zanany, tsy miova ny famindram-ponao, tsy miova ny falekenao isaky ny taranaka amin'ny fandimy, ko mianto aminao izay tompo. Ianao izay nanampisany fianakavianany, hitoetra amin'ny ray aman-dreniny, hanome azy ireo ny fanahy masina, ahatonga azy ireo mihina ny Jesosy Kristy ary manatona ny mazava marina. Ampio izy amin'ny fikolokoloana fanabeazana, ataovy tsapany zaza fa misy Andriamanitra zany tokantrano zany. Toan'ny fanahy mazoto izy ireo amin'ny falanorana ny zaza amin'ny sakramety amin'ny fotoana mamety zany. Ampio koa izay fiangonana mba hitaizy sy alehibe ireo zaza sy ankizy tanorany menao anay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery aminy. Amen. Ento ireto zaza ireto, tario, itombo saina, itombo tena, androso fitia amin'Andriamanitra sy ny olona, ary homana anareo ny sakrametan'ny batisa amin'ny fotoana mamety zany. Dia miarahaba anareo izay nomen'Andriamanitra ny fara. Amen. Rabaina indrindra, rabaina indrindra, iatony. C'est toujours dans la joie du Seigneur nous avons recevoir des familles qui apportent les enfants pour le sacrement du baptême. Il y en a même ceux qui souffrent lui-même, qui se présentent elles-mêmes pour le sacrement du baptême. Horaitsika ny ravala amby 720 misy ireo izay manolotra ny tena amin'ny sakrametan'ny batisa, misy ny manolotra ny zanany, ny andininy voalohany sy ny faharoa. Riava malala amin'ny mpifaliana no andraisantsika rito avantsika rito. Hoy antsika ny teny fanorenana ny sakrametan'ny batisa. Hoy ny tompo efa nomena ny fahefana rehetra eny an-danitra sy any an-danitra sy ety an-tany. Koa mandehany ianareo dia atao mpianatra amin'ny firenena rehetra, manaova batisa azy eo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy tandrana izay rehetra ny diko anareo. Ary ino zao momba anareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Ary oriko ny fanekeko amiko saminao mba amin'ny taranaka mandimby anao, mo fanekena mandrakizay, mbo Andriamanitra sy ny taranako mandimby anao ary anao kosa dia ho zanako. Fa ianao rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy. Tsy misy tsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy, fa iray ihany ianareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Noho izany amin'ny tenin'ny tompo zany, dia mangataka anareo mirahavavy izay manolotra ny tenanareo amin'ny sakramentan'ny batisa, mba aneo ny fanekenareo izany sakrameta zany hitodika ana amin'ny fiangonana. Eto anaty an'Andriamanitra sy fiangonana
Manaiky aho fa i Jesosy Kristy tompoko sy Andriamanitra. Ekeko ny hanompo azy eo amin'ny fiangonana miaraka amin'ny namako araka ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ekeko ny handany Satana sy ny asa ary fadiny fanao ratsy rehetra. Ekeko ny iroso ho tonga mpandray fanasany tompo. Ny herin'Andriamanitra no ankinako mba hanatanterahako izany. Amen. Ianareo aman-dreny manolotra ny zanakareo amin'ny sakramentan'ny batisa dia aneo tahaka izany koa ianareo hitodika any amin'ny fiangonana. Manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra irentsika izahay, ekenay ny hijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay ho fianaran'ny zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra. Ekenay ny hanatanterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisina avy amin'Andriamanitra izao sy ekenan'i Jesosy ho tompo mba azony hery andavan'ny asan'ny Satana rehetra. Vonona ny hivavaka ho azy sy hampianatra azy, hivavaka ka hampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady izahay. Ekenay ny hampianatra azy ny anton'izao fahasoavan'ny batisa izao ary ezanay ny taona azy ho mpandray fanasan'ny tompo. Ny herin'Andriamanitra no ankinanay hanatanteranay izany. Amen. Mandre ianareo Andriamanitra. Ndeha isika hitsangana hivavaka hangataka ny fanahy masina. Enina amby efapolo amby roanjato ny andininy faharoa sy ny fahatelo. Isika ry Andriamanitra raitsy toa dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakarivan'ny fitiavanay ianao. Tsaroanay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny taminao ndrenany sakramentan'ny batisa. Koa mitalao aminao izahay raha io manatrehanay. Oka ny fanahinao masina nome hery ny asa tanterahinay eto mpanaovan'izao batisa izao. Rano mamelombelona ny vaboary ity sady manasa ny lotony nofo mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny kristiana izao. Ireto olona izay atao batisa ireto ane ho voaray mandrakiriva ao amin'ny fanekenao. Ampitafi ho zanakao izy ary ampiraisy ho endrika aminy noho ny asan'ny fanahinao masina izay mitarika azy isanandro sanandro ho amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Faly izay tompo fa tanteraka ny fanirian'ireto olona ireto. Miombonainao amin'ny Jesosy Kristy ny zanany ka isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatahinay fiangonana ankehitriny dia nitehirizanao azy ireo ho eo ambany fahasoavanao ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farana ny fivavahana aminao. Ampio izy fa indrindra ireo ray aman-dreny sy ny mpiantoka mba azahoany manatanteraka ny fanekena nataony teo anatrehanao. Omban'ny fahasoavanao an'Andriamanitra
ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitaizana ireto olona ireto. Ataonay izao vavaka izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Hipetraka ny fiangonana. Randria manantena njiva miary. Randria manantena njiva miary. J'ai été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Andrianay tiana vatosoa ny rina. Andrianay votina vatosoa ny rina. Maintenant, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Ravelonjatovo tsy ary tiana Vali Brian. Ravelonjatovo tsy ary tiana Vali Brian. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Ravelonjatovo Asinjaka fanilony aina. Ravelonjatovo Asinjaka fanilony aina. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur soit avec toi. Ainsi soit-il. Amen. Ravelonjatovo Asinjaka fanilony aina Nathanaël. Ravelonjatovo Asinjaka fanilony aina Nathanaël. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Ravelonjatovo Asinjaka arenany aina Judikaël. Ravelonjatovo Asinjaka arenany aina Judikaël. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Ony tompo aza mataho. Efa nanavitra anao a. Efa niantso ny anaranao a. Ay ianao. Ento ireo zaza ireo ka tezao tsara fa zanak'Andriamanitra. Amen. Ny raha fanampy fahatelo amin'ny telopolo no raitsika dia izy reto ihany no manao rakom-pisaorana fa hatambarantsika amin'ny fandraisana ny katekomena ny rakom-pisaorana sady izay koa ny hira iomanan'ny reto a hiakatra amin'ny alitara masina.
frères et sœurs, c'est par la grâce de Dieu, nous allons acquérir ces nouveaux membres de la Sainte Seine. Ils vont faire la partie de l'Église pour s'asseoir aux tables du Seigneur. Et vous aussi, nous qui sommes déjà membres de la Sainte Seine, nous allons renouveler nos vœux devant le Seigneur. Donc nous allons unir nos cœurs et nos prières pour invoquer le Saint-Esprit pour la consécration de ces nouveaux membres. Donc nous allons nous lever. Mivavaka isika ry iray mandrakizay io misaotra anao amin'ny fonay manontolo izay sitraka ao mantsiny nanome toky anay fa nyteny fikasana momba amin'ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay ary ho an'izay rehetra lavitra na iza tsony ny fitiavana anantona anao Andriamanitra. Misaotra anao zahay fa nino ny fanambaranao ary teo amin'ny fanaovana batisa dia nanokana ny zanakay zahay ka nangataka nirotsahan'ny fahasoavanao aminy. Nampianarinay ny filazantsaranao izy ary niezaka izahay na dia malemy aza mba hitarika azy ho amin'ny fiainana mandrakizay. Dia mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay nirahinao. Ary ankehitriny dia fanandre ny antsonao izy ka afaka hifidy ankalalahana ny lalana izorany dia indro tonga atao anatrehanao mba hanambarany finono ho ary Tompo Andriamanitra io mba hianore ny vavaka rehefa miakatra eo aminao azy ireo. Raisy koa izahay rehetra anio amin'ny firaisana masina aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay nangatahanay sy hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ipetraka ny fiangonana. Enotsika ny teny fanorenana zao fanokanana zao ny Tompo izany ny mpiandry tsara manolotra ny aina monjy ondry. Raha misy olona ta hanaraka ako izy andamy tenany sy hitondra anazy fijaliany ka hanaraka ary na iza no amonjy ny ainy dia avery azy ary izy navery ny ainy ny amiko dia azo izany. Fa inona moa ny soazo ny olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny ainy, inona nome ny olona ho takalo ny aina? Fa na iza no sitrapony raiko izay nandanitra dia izy no rahalahako anabaviko ary reniko ko amin'izany nazovona anay ny atrehan'ny olona ekeko izy ny atrehan'ny raiko izay nandanitra fa nazovona andahany atrehan'ny olona ho laviko izy ny atrehan'ny raiko izay anandanitra. Le Seigneur a dit, je suis le bon berger. Le bon berger dépose sa vie pour ses brebis. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se réunisse lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. En effet, qui veut sauver sa vie la perdra, et qui veut perdre sa vie à cause de moi le sauvera. Quel avantage l'homme donnera-t-il, mais il perd sa vie? Qu'est-ce qu'il va donner pour l'échanger sa vie, la valeur de sa vie? Quiconque se déclare et se confesse devant tout le monde ici-bas, je les confesserai, je les protégerai devant le Père qui est au ciel. Mais si quelqu'un se réunira de moi ici sur la terre, je lui réunirai aussi au ciel devant le Père. Et quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là ou celle-ci sera ma sœur, mon frère et ma mère. Ainsi soit-il. Amen. Donc, vous allez répondre l'engagement que l'Église attend de vous. Croyez-vous en Dieu, Créateur, Père de toutes choses, qui est dans les cieux, qui nous a donné le Christ, son Fils, par amour, Christ qui est mort et ressuscité pour notre salut? Oui. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils, qui pardonne nos péchés pour la vie éternelle? Nous, les pécheurs, qui arrivent à la repentance, et tu vas le reconnaître comme Sauveur et Seigneur? Oui. Acceptez-vous pour vous-même l'alliance du baptême, le Saint-Esprit, et vous allez aimer Dieu, soumettre ses commandements, rester à portée de sa voix par la prière, la lecture biblique, le culte, la Sainte Seine, par la soumission et la bénédiction des fidèles. Oui. Ankehitriny ary ava-malala dia mangataka aminareo izay amaly ankitsipony fanekena izay ilain'ny fiangonana izay te hiombona aminy.
ianareo va mihinan'andriamanitra pahary antsika sady raintsika ny an-danitra izay tia antsika ka nanome an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana izay maty sy nitsangana tamin'ny maty ny famonjena antsika. Mino aho. Mino an Jesosy Kristy zanany izay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanota rehetra mibebaka ka manaiky azy ho tompy sy mpamonjy va ianareo. Mino sy manaiky aho. Moa ianareo va manaiky ho an'ny tenanareo ny faneken'ny batisa izay nandraisanareo ny fanomezan'ny fanahy masina mba hizoranareo amin'ny lalan'ny fiainana kristianina ka ho tian'Andriamanitra sy hankatony sitrapony ary atsiary fa nivavaka sy ny famakiana baiboly ary famonjena amin'ny fanimpom-pivavahana sy ny fanasana masina no adidy sady tombotsoan'ny mino. Manaiky ny otisy ankatoa aho. Aoka ary ianareo androso amin'ny fanambarana pahibe maso ny finoanareo sy ny fanekenareo ny tompo eo anatrehan'ny reto vavolombelona ireto. Moi, Jordan Chanteloup, reconnais et crois que Jésus est mon Seigneur et Sauveur, que mes péchés ont été pardonnés, que j'ai reçu le salut, que je l'aimerai et le servirai de tout mon cœur, et j'ai décidé de prendre part à la Sainte Seine par laquelle les croyants expriment leur acceptation du salut et de la réconciliation en Jésus-Christ. J'accepte qu'à travers la Sainte Écriture, le Seigneur révèle sa volonté à l'Église et à chaque croyant. C'est pourquoi, sous la conduite du Saint-Esprit, je m'efforcerai de prier avec ferveur, de lire la Bible quotidiennement, de l'étudier et de suivre ses enseignements de diverses manières, prières, sermons, études des Écritures, etc. En tant que croyant, je m'engage à glorifier Dieu par ma conduite et à mettre à profit les talents et les dons qu'il m'a accordés pour le servir. Ici, dans l'Église et partout où j'irai, je compte sur sa puissance pour accomplir tout cela. Amen. Izao raven zatovin-jakany Mikael. Izao Rasoul Arson Manambrevi. Izao Ramino Arvelo Faratina Iobonandrianina. Izao Andriany Avitina Vatosoana Ireny. Izao Razafy Mahefanomenjana Olivia. Izao Ratefy Malala Irina Fabiola. Izao Randriamanantena Njiva Miazy. Izao Rasoul Arson Finoana Rojo. Dia manaiky sy mino fa i Jesosy no tompoko sy mpamonjy ahy. Voavelany ny eloko ary azoko ny famonjeny. Ekeko ny otisy hanompo azy amin'ny foko rehetra. Dia nanapa-kevitra aho ny handray ny fanasan'ny tompo izay anehoany mino ny fanekeny, famonjena sy ny fampihavanana nataon'i Jesosy Kristy. Ekeko fa ny soratra masina no anambaran'ny tompo amin'ny fiangonana sy ny mpino tsirairay ny sitrapony. Koa ezaka aho eo ambany fitarian'ny fanahy masina ny andinika azy sy azoto amin'ny fanarahana fampianarana amin'ny fomba samihafa. Fiara-mivavaka, torteny, fiara-mandinika soratra masina sy ny sisa. Amin'ny maha-isa mino ahy dia ataoko zava-dehibe sady voalohany ny fitandronan'ny voninahitran'Andriamanitra eo amin'ny fitondran-tenako ary ezaka aho hampiasa ireo talenta sy ny fanomezam-pahasoavana nomeny ahy mba hanompoako azy eto amin'ny fiangonana sy amin'ny toerana rehetra alehako. Ny herin'Andriamanitra no iankinako ahatanterahako izany rehetra izany. Amen. Chanteloube Jordan Frédéric Kevin. Grâce à cette promesse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous te bénissons et nous t'accueillons comme membre du corps de Christ. Tu as maintenant la place à côté du Seigneur, à la table du Seigneur. Et Dieu, le Père Tout-Puissant, qui t'a appelé à quitter les ténèbres pour entrer dans son merveilleuse lumière, sera votre maître, afin que tu demeures en lui. Sois courageux, sois fort. Le Seigneur est avec toi. Amen. Noho izany fanekena ataona teo izany dia aminaran'ny ray sy zanakary ny fanamasina dia mitsodrananao zahay ka mandrainao isan'ny momba ny tenan'ny Kristy. Asaina hainao anjara miaraka aminay ankehitriny amin'ny fanasan'ny tompo ary Andriamanitra iray tsy tozo efa niantsona la tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy ampiorana ampitoetra anao ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fandresena mahery sy mahatanjaha fa ny tompo momba anao.
Rasolo Arison manampy Refi. Noho izany fanekenana taona teo izany dia amin'narin'Andriamanitra ray zanaka fanamasina dia manokana anao izay nitsorananao izay ka mandray anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy asainao andrenjary miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny tompo ary Andriamanitra iray tsy toy izay efa niantsanao laha tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy hampiorana ampitoetranao ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fahindrina mahiresy mahatanja fa amin'ny tompo mombanao. Raha mino ary velo faratiana oby nandrianina. Raha mino ary velo faratiana oby nandrianina. Noho izany fanekenana taona teo izany dia amin'narin'Andriamanitra ray zanaka fanamasina dia manokana anao izay tsodrananao izay ka mandray anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy asainao ankehitriny araka indray anjara aminay amin'ny fanasan'ny tompo ary Andriamanitra tsy toy izay efa niantsanao laha tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy hampiorana ampitoetranao ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fanantenana mahiresy sy mahatanja fa amin'ny tompo mombanao. Andrianay votiana vatosoa nirina. Andrianay votiana vatosoa nirina. Noho izany fanekenana taona teo izany dia amin'narin'Andriamanitra ray zanaka fanamasina dia manokana anao izay tsodrananao izay ka mandray anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy asainao andray anjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny tompo ary Andriamanitra iray tsy toy izay efa niantsanao laha tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy hampiorana ampitoetranao ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny finoana mahiresy mahatanja fa amin'ny tompo mombanao. Razafy mahefa nomenjanahary Olivia. Razafy mahefa nomenjanahary Olivia. Noho izany fanekenana taona teo izany dia amin'Andriamanitra ray zanaka fanamasina dia manokana anao izay tsodrananao izay mandray anao izay ka manasanao andray anjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny tompo amin'ny maha-isan'ny momba ny tenan'i Kristy ianao ary Andriamanitra iray tsy toy izay efa niantsanao laha tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy hampiorana ampitoetranao ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fitiavany mahiresy sy mahatanja fa ny tompo mombanao. Raha tefy malala onjanirina Fabiola. Raha tefy malala onjanirina Fabiola. Noho izany fanekenana taona teo izany dia amin'narin'Andriamanitra ray zanaka fanamasina dia manokana anao izay mitsodrananao izay ka mandray anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy asainao ankehitriny andray anjara miaraka amin'ny fanasan'ny tompo ary Andriamanitra iray tsy toy izay efa niantsanao laha tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy hampiorana ampitoetranao ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fifaliana mahiresy mahatanja fa ny tompo mombanao. Raha ndria manantena njiva miary. Raha ndria manantena njiva miary. Noho izany fanekenana taona teo izany dia amin'Andriamanitra zanaka fanamasina dia manokana anao izay tsodrananao izay ka mandray anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy asainao andray anjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny tompo ary Andriamanitra iray tsy toy izay niantsanao laha tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy hampiorana ampitoetranao ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fiadanany mahiresy mahatanja fa ny tompo mombanao. Rasolo Arison finoana rojo. Rasolo Arison finoana rojo. Noho izany fanekenana taona teo izany dia amin'Andriamanitra ray zanaka fanamasina dia manokana anao izay tsodrananao izay ka mandray anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy asainao andray anjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny tompo ary Andriamanitra iray tsy toy izay efa niantsanao laha tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy hampiorana ampitoetranao ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fahindrina mahiresy mahatanja fa ny tompo mombanao. Hivavaka isika. Iobana hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io misaotranao izay no te oranome nao iainanay eto anatrehanao ity apetraka eo ampiran-tananao raha eo ireto mpanomponao ireto izay voavina namafy ampaibe maso ny fanekeny taminao ianao ry Andriamanitra ray eo no niantso azy ka namaly izany antsonao izany izy da io ny fanapahan-keviny toetra amin'ny fahatokinanao ka mba homeo azy ny hery aharetany amin'izany no ny fanahinao masina ianao ihany no afaka hanomana azy hanantona ny latabatra ao masina sy hampiditra azy io amin'ny firaisana amin'ny zanakao ataovy marina ny fibebahany matanjaka ny finoany tsy azozongozonina ny fanantenany ary mahery ny fitiavany aoka hifikitra mafy amin'ny marina izay mahavonjy izy ka hiasa lalandava mba hitombony amin'ny fahalalana ary isehony amin'ny kery mandrakariva eo anatrehany izao tontolo izao ho vavolombelona amin'ny teny sy amin'ny asany vavaka aminao izay tompo mba homeo anay rehetra koa ny androso hatrany eo amin'ny fiainana kristianina
banjana ny fanjakana mandrakizay eo ampanantenana ny zanakao enoho izay ray ny famindrapo fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao malalanao mpamonjy anay no entinay mivavaka toy izany. Amen. Vous les nouveaux membres de la Sainte Seine, gardez bien ce que vous possédez aujourd'hui, de peur qu'on vous prenne vos couronnes. Mandiana amin'ny fifalian'ny tomponareo ka mahirizy sy mahatanjah fa ny tompo mombanareo. Amen. Ny raha voalahatra ny raintsika anaovantsika ny rakim-pisaorana.
Maintenant, nous arrivons à la chaîne de prière pour prier pour ceux qui sont nés du mois de décembre et prier pour les besoins de chacun. Tonga amin'ny fotoana ny rojombavaka isika iarahabatsika raha teo izay rehetra teraka volana desambra mba hitsangana. Izay rehetra nahatsiaro fahasoavana manokana hiderana ny tompo hitsangana. Izay marary sy manana ny marary hitsangana. Izay manana olana manokana tolomana mbavaka hitsangana. Izay namony havana mpahirizina hitsangana. Hivavaka isika. Misaoranao izay tompo ny amin'ny fahasoavanao izao anay mivavaka ho an'ny tavanay izay nitona mpahorina. Mangidy ny andro iainany mitambolona ny fahatsarovana mitebiteby amin'ny ho avy. Tirenao izy ireo ny kamboty ny mpitondra tena. Iay azy ireo ianao amin'ny asa amin'ny fianarana. Hitantana ny fahatsarovana ianao mba tsy hankarary fa ampitsika. Ary onona izy ireo ahery satria miaraka aminao. Menao fahazavana mba hanazava ny fony, hanazava ny fijeriny, hanazava ny heviny, ampisava ny alahiliny. Iny misy ny marary amin'ny toerana maro samihafa. Sitranonay amin'ny anaranao izy ireo satria anao Kristy ny mpanasitrana. Anasitrana retina anao hiaro ny edy nitsidina nandavaka. Naiza naiza misy azy ireo nantokatrana amin'ny toeram-pitsaboana na an-dalambe ianao Andriamanitra no mahita azy ireo. Kasika azy ireo anao amin'ny tananao feno olatra. Mino zany izay. Misy ny manana olana amin'ny tenany amin'ny asany, amin'ny tokatranony amin'ny zanany amin'ny ray aman-dreniny, amin'ny fitsarana, ao ny amponja, ao ny manan-trosa, ao ny zavatra maro samihafa manelingely sy manirikiry eo amin'ny fiainanay. Tompo ny osy izay ka hatanjaho. Miraviravin-tanana izay ka hampahirezo, malemy lohalikay ka hatsangano. Ianao tompo nijery azy ireo masinao feno anitra. Fa nytananao tsy fo fa mavonjy ary sofinao tsy mba lalindalovina fa mahare tsara ka matoky izay fanampy azy ireo ianao. Nahazo fahasoavana manokana reto avanay. Ara-no fara-piarahamonina ara-panahy ara-tsaina ara-materialy. Ianao ny manome, ianao ny mahavonjy. Manome moatra no izay ilaina ianao ka misaotra anao izy ireo amin'ny joro tsy menatra satria tia azy ianao. Tsy amin'izao fiainana izao ihany ianao tia azy fa amin'ny fiainana ho avy rehetra satria efa tia izao tontolo izao ianao. Nomenao azy ireo ny zanakao ary mino anao izy ka dia nomenao ny fahasoavanao. Misaotra tompo no an'izany fahasoavana izany. Rahatry ny tsingerin-taona ritavanay amin'izao volana desambra izao, mampianaranay anisan'ny andronay hananay fohendry. Ka makivaky ny taona tsy amin'ny tahotra izy ireo fa miaraka aminao. Nomenao ny hery, ny tanjaka, ny fahasalamana, ny herin-tsaina, herim-panahy, karakaraka ny tombon'ny taona, ny tombon'ny fahasoavana. Dia miarahaba azy ireo amin'ny anaranao izay. Omeo izay mahasoa azy ny tsirairay fa tsy manome vato solon'ny mofo ianao na mena rano solon'ny azo an-drano. Ka na ny mitsanga, na ny mipetraka, na ny tokatrano, ny manaraka mitambajotra samy hovalianao araka ny indra fonao. Dia ianao Kristy be voninahitra ny zaratrany fahasoavanao aminay. No amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery aminy. Amen. Erezy anniversaire morary soa indrindra anareo. Saotra tompoko hiditra amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika. Eo amintsika rehetra, Jehova, tsaronay ny faharatsianay sy ny heriky ny razanay, fa efa nanota taminao izahay. Noho ny amin'ny anaranao dia azarianao izahay. Aza tao tsinitsinina ny seza fiandriana amin'ny voninahitrao. Tsarovy ka aza tsoanao ny fanekenao taminay. Jeremia 4:20 sy 1:20. Toy izao indray amin'ny vaovao iray tamin'izao maraina izao. Ny famonosana ny vatomamy fiangonana dia atao ny alarobia
fa 10 volana desambra manomboka amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 3 ora hariva eto am-piangonana. Ny vatomamy sampana kosa dia alaina ao amin'ny sekretaria anio ihany. Ny valopy fanatsarana ny fiangonana dia rotsaka amin'ny vata amin'ny sisiny anankiroa. Ny fikambanana mampiely baiboly dia mandalo eto amintsika mivarotra baiboly ho an'ny olon-dehibe sy ny ankizy amin'ny vidiny mirary, koa manasantsika handray anjara amin'izany ho fanohanana ny fikambanana amin'ny fanontana prity ny baiboly. Vaovao avy amin'ny sampana, komity ny liturjia fiadanana ampatsahivina isika ny amin'ny fivorintsika isam-bolana aorian'ny fanompom-pivavahana. Entanina amin'izany ny voamerara-panahy isa-tsampana ary manantena fahatongavantsika ny amin'izany tahiny Jesoa. Safif fiadanana misy ny maraim-baovao isaky ny talata, zoma, sabotsy, fidirana amin'ny 9 ora maraina. Ny alarobia hariva kosa dia miditra amin'ny 4 ora hariva. Sampana sekolelahady mitohy hatrany ny fanomanana amin'ny fety krismasy anio hariva amin'ny 3 ora ka hatramin'ny 5 ora. Entanina isika mpiara-mivavaka hitondra izay foditsika ho an'ny ankizy sahirana eto amin'ny fiangonana. PPN, akanjo, boky. Ho an'ireo izay efa niomana ny amin'izany dia efa misy mandray izany eo amin'ny varavarana afovoany rehefa mirava. Mivarotra hani-masaka ihany koa izy ireo mandritra ity volana desambra ity isaky ny alahady, koa manentana antsika rehetra mba handray anjara ho fanohanana ny sampana. Ny rakitra faharoa amin'ny heriny anio dia ho an'ny sampana, koa dia samia miomana amin'izany. Ny teny iraisana amin'ny heriny anio dia roy ho an'ny mpampianatra, t-shirt maitso sy matroka ambany ho an'ny mpianatra. Sampanasa AFF finaritra ho fanomanana ny herinandro sambatra dia miverina isika sampana anio hariva amin'ny 3 ora tolakandro. Manantena fahatongavantsika rehetra amin'izany, manandriamanitra irery ny voninahitra. Rakim-pisaorana maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Rakim-pisaorana atolotra ny VFL. Fa izy no ny avian'izao zavatra rehetra izao ary izy no miazona azy, sady izy koa no antony, izy ene no memboninaitra mandrakizay. Rakim-pisaorana no nahatrarana ny tsingerin-taona nanamasinana ny fanambadianay. Atolotra ny mpitandrina Révérend Docteur Rakototsafy Mikael. Mangataka vavaka ho an'ny tokantranonay sy ny fihirana fifoazana laharana 950 sy 300. Toy izay indray vaovao iray tamin'ny somaraina izao voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany. Fifaliana antsika ny miarahaba ireto nahavitan'ny fanamasinana fanambadiana Rakoto Arvelo Herinambinina sy Raharymalala Elia hitsangana zareo raha reo izy ireo dia miarahaba anareo ny fiangonana mirary soa indrindra. Reo tavantsika reto indray entina mbavaka namasina ny fanambadiny Alpha Eric Michel sy Raharymalala Onja Tafita Marina. Asana bao zareo reo izy ireo dia mivavaka anareo ny fiangonana. Soara tompoko mahazo toerana. Ny mampiely beboly araka ny voalaza teo dia mivarotra ny reto beboly reto. Misy beboly ho an'ny olona rehetra dia misy ny beboly ho an'ny ankizy. Dia ao ivelanao tsika ny manjifa izany. Dia efa ao ivelanao zareo hatran'ny maraina. Ny amin'ny herinandro sambatra efa mivoaka ny liturjia, misy mitarika vakiteny anankitelo dia vavaka olona 5 isaky ny sampana samy makao maka ny vakiteny sy mandalo amin'ny pastera mpizadra raha ao iomanantsika mpanahy amin'ny herinandro sambatra zany ho an'ny sampana mandray anjara tsirairay avy zany isaky ny hariva. Dia manasantsika nomana zavatra tsara mba azontsika mitory vaovao mahafaly amin'ny alalan'izany fampisehoana krismasy izany sady fotoam-pivavahana herinandro sambatra izany. Fotoam-pivavahana ara-dalàna no misy amin'io zany miampy ny fampisehoana ataonareo. Iroso amin'ny rakitra isika
misy ny fanaisana fanasan'ny tompo a asaina ianao a andeha fanasan'ny tompo a miaraka amireto vaovao reto hoe ianao zay vahiny tonga manatriketo a dia asaina ianao imodatabatra amin'ny tompo miaraka amin'izy ireo. Sofinanti mande sakina pena tampenana alimba zapade ibe kamanda ianene nana fambasa kini parenina aniya lufeu zamia Yeah.
marina zao fotoana tapany voalohany zao tsika eo raintsika nira mialosy ao renitso drano. Andriamanitra aminareo izao tsodrano zao. Andriamanitry ny faharetana sy ny finoana ampiray hevitra anao Kristy Jesoa. Andriamanitry ny fiadanana masinareo samy tanteraka ho arovana avokoa ny fanahinareo ny ainareo ho tanteraka tsy hanantsinonareo amin'ny fiaviany Kristy tompontsika ho aminareo ny fiadanana. Amen. Ivavaka mangina isika tompoko. Zay mino azy dia tsy ho alohana fa izay manao ny marina dia manatona ny mazava. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anarana ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.
En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si ne vous buvez pas son sang, vous n'aurez pas en vous la vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Raha tsy mihinana nofony zanak'olona sy misotro ny raha dia tsy manana fiainana atinareo. Izay mihinana nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay ara-zaho hanangana azy amin'ny andro farany. Fa ny nofoko ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro. Velatra malonantsika ny fanasana masina izay manambara ny fanatrehan'ny Tompo. Azo tsapain'ny tanana sy iainana ankehitriny ko asan-drato amin'ny tompony fonareo. Que vos cœurs soient élevés au Seigneur. Nous savons que tu es Seigneur du Seigneur, Roi des rois, ô Jésus-Christ notre Sauveur. Tous les pouvoirs terrestres ou célestes t'appartiennent. Tu es le nombreux anges, les archanges, les prophètes, les apôtres, les martyrs, les bienheureux qui ont été sauvés, tes loups, tes célèbres, te rendent gloire. Tombo Andriamanitra tompony tombo sy mpanjakan'ny mpanjaka ianao, manana fanaritra nan-danitra sy tian-tany, feny fiderananao ny kerubim sy ny serafim mirakotry ny elany, ny anjely tsy omby any lalany mpaminany ny apôstôly ny martiora, ireo olona efa sambatra aminao, mianto izay mba iombona amin'ny feny marobe nan-danitra, ka mangataka lalina aminao mba hira anao hoe Maintenant, nous allons accueillir la parole d'institution de ces 5 sacrements qu'est la scène. Fa i Jesosy tompo tamin'iny alina iny izay namadia anazy dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy raiso hany ity ny tenako izay omena ho anareo izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy misotro amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao zalatsaka ho andrehitra ho famelan-keloka. Izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy na oviana no misotro ianareo. Car toutes les fois que vous mangez et buvez cette coupe, et vous allez annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ainsi soit-il. Amen. Prions pour l'épiclèse et l'intercession. Seigneur Père qui es aux cieux, en commémorant ici la venue de ton Fils, son sacrifice et sa mort, sa résurrection et son ascension glorieuse, pour intercéder en notre faveur éternellement à droite de notre Seigneur. Nous entendons instamment sa venue. Remplis de ta gloire notre sacrifice de louange. Tombo Andriamanitra indreto zay manao ny fahatsiarovana tongavan'ny zanako olona. Ny fananam-bilon'ny Betlehema ka hatramin'ny fason'ny Josefa avy any Arimatia. Ny fitsanganany ary ny fiakanan-danitra izy mifony eo ankavanany ray. Da io tanteraka ny sakramenta masina endry Kristy le tokana Kristy le tanteraka Kristy le natena indray manjahoana eto amin'ny azy fijaliana. Seigneur Père qui es aux cieux, que ton Saint-Esprit fasse son œuvre parmi nous, pour qu'en recevant ce pain et cette coupe, qu'il nous soit donné de communier au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ.
tombo andriamanitra omay ho anay ny fanahy masina ahatsovanay tafaray marina tokoa amin'ny fombandrany Kristy rehefa miombona mofo sy divay izay fa ny fanahiny mamelona mahary manome ny zavatra rehetra koa mianto amin'izay ry fanahy masina amasino ny mofo manambara amin'ny tenan'i Kristy amasino torak'izay amin'ny divay mba anambara ny rany Kristy amin'ny alalan'i Kristy sy miaraka amin'ny Kristy ho aminao Andriamanitra ratsy tokoa mba mifiraisina amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay amen. Ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan Jesosy Kristy tompontsika izay no vakina ho antsika satria iray ihany no mofo isika koa dia tena iray ihany sika na dia maro aza fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisantsika amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Ceci est dit, tout est déjà prêt. Andeha fefiboatra avokoa zao ny zavatra rehetra hipetraka isika nao nira amin'ny mpizarana ny mofo sy ny kapoaka. Zany kazarao amore izay mihinany Kristy sady manatona ny mazava. Amen.
nous allons s'accueillir humblement devant le corps et la chair de notre Seigneur. Itsangana isika netritena. Oka isika iombona amin'ny fanetretena manao hoe Tompo. Raiso ny tenako no teninao. Jesosy Kristy ilay tiantsika sy inoantsika raiso hany itenitenako izay izao no ataovy ho fahatsiarovana eto no anoranao anay mofonaina rano velona. Jesosy Kristy tompontsika. Sotronareo rehetra ity fa ity ny rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro famelan-keloka. Izao no ataovy fahatsiarovana na oviana no misotro ianareo. Merci Seigneur, nous avons pris ce sacrement, c'est le Lord que tu nous as institué. Merci Seigneur. Misaranao zay tompo efa nandreraka zay mety sakramenta masina izao. Any mpanama vokatra sakafo fanjakany lanitra. Misaotra tompo. Amen. O ny soratra masina. Fanjavatra rehetra dia miara-miasa soa zay tian'Andriamanitra. Toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Ainsi soit-il. Amen. Veuillez vous asseoir. Oraitsika nira voalahatra ampanaovana ny rakom-pisaorana.
iaro anareo mpamirapiritra mitavana aminareo neny tompo ka iantra anareo nanatra mitavana aminareo neny tompo ka anome anareo fiadanana. Petraka hivavaka mangina isika tompoko. Ho an'Andriamanitra ireneny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ny mpanefana ny somtompo vaovao hiakatreto akasary sady eto tsika namarina amin'ny fotoana rehefa avy eo mahavitribitrika.